Tsika rehetra eto indray zany manaraka ny live ataoko eto. Asiako fanampiana ihany le resaka nataoko maly momba le fampianarana hahafahana mandravona ny hevitra. Satria ny voalohany zany ny angatahako zany ho anareo mila mifoha ianareo ataontsika hoe talen-tsekoly na directeur de l'établissement, ianareo mpampianatra na ianareo syndicat. Marina moa zany hoe ny syndicat vao mahazo seza dia mangina ny akamaroany, fa ho an'izay mbola tsy nahazo seza zany mila mifoha ianareo zany manisy malaky an'iny zava-misy iny mba tsy ho lasa lavitra le izy. Satria mety efa manomboka mikenikeny indray zao haminoana afo hiborosina an'le zavatra, fa iny fond, problème de fond et de forme zavatra io, fa tsy problème hoe superficiel fotsiny. Miteny amaly am'le resaka le hoe le vola alohan'ny sekoly isaky ny mpianatra am'le droit d'inscription iny le misy hoe 2,000 ariary isaky ny zaza ampiakarina ny ministère. Iny ane zany anaovana taonjareo anazy hoe passe-coma moa zany fitso anazy sikarakarana an'le sport scolaire. Inona moa ny asan'ny passe-coma? Azavaiko kely amintsika satria mety tsy fantatsika le asan'le passe-coma. Le passe-coma zany normalement zany assurance ny mpianatra izy io. Zany hoe rehefa misy mpianatra zany accidenté na misy loza dia iny vola iny no ampiasaina hitsaboana an'le mpianatra. Inona nefa ny zava-misy rehefa misy loza, ohatra manao fanatanjahantena na misy loza ny mpianarana, inona ny zava-misy? Ny sekoly no manao ny premier soin, miala paosy, manao premier soin. Dia izy aveo manohy ny fitsaboana amin'ny hôpitaly sy ny namany ny ray aman-dreny. Dia marina zay loha tsy azo lavina, misy tokoa ny formulaire afaka atao mangataka remboursement any amin'ny ministère ny soins de santé, fa lava be misy ny atota taratasy ilaina amin'izay miakatra ny Antananarivo impiry dia izay amin'ny efa ny administration longue zany zay vao makany amin'ny trésor. Dia inona ny zava-misy? Ny afarany lany vola koa ny ray aman-dreny zay nivizian'ny sekoly hitaky an'le remboursement, satria fivezivezena Antananarivo amin'ny toerana anankiray, Antananarivo amin'ny toerana fivezivezeo dia efa lany eo koa ny vola tokony atao remboursement. Donc zany tsy mamokatra iny zany hatramin'izay, io tsy resaka hoe fitondrana zao, fa hatramin'izay zany le resaka système passe-coma iny tsy mamokatra. Avy eo moa zany mbola aussi izy ny fitenin'ny vazaha, pourquoi faire simple si on peut faire compliqué. Natsangana koa ny FEFI. Ny FEFI zany hoe équivalence à peu près le vola alefa amin'ny passe-coma iny nomeny fanjakana ny FEFI. Fa zany hoe io FEFI io raha ny fanalavana anazy moa zany dia hoe farimbonezaka ho fahombiazan'ny fanabeazana ifotony. Zay zany izy io. Voilà. Zany hoe misy zany ao normalement zany tokony misy mpanabe ao misy fokotany, misy mpampianatra sy ny ray aman-drenin'ny fiarahamonina. Zay zany ny fitambarana io hahafahanjareo mandamina hoe ahoana ny gérena ny horaire, ahoana misy zavatra betsaka zany hoe laminao. Dia io nefa io le FEFI io koa mahazo vola arakaraky ny mpianatra eo amin'ny 400,000 ka hatramin'ny 2,000 isaky ny mpianatra amin'le géreny le FEFI zany ny hanaovana an'izay, andaminana an'izay zavatra zay zany. Dia nefa ny olana nefa dia io FEFI io ataontsika hoe rafitra ivelan'ny fampianarana. Dia na ataontsika hoe ny personnel ao zany, personnel ivelan'ny fampianarana atao misy délégué ao ihany. Zany hoe raha ny tena marina zany dia hoe fanomezana seza ny akama zany ny tena marina. Sarotra be ny hampiditra anazy miantso an'izareo rehefa misy fivoriany ataontsika hoe ny mpampianatra sy ny secteur sy ny namana. Lasa olana be zany le izy, lasa le olona tokony hamaha olona zany tsy afaka convoquer amin'ny olona satria misy zavatra pédagogique, misy ny zavatra zany. Zany hoe le olona tokony hamoha metimety izy amin'ny commune vitsivitsy, mety misy commune 4-5 mety, fa raha hoe manerana ny 500,000 commune Madagasikara mety sarotra be ny anatanterahana anazy, satria lasa miteraka zany le sahala hoe misy olona manana seza fa tsisy afaka manao ny asany, tsy manao ny asany izy fa mandray karama mpanjakana fotsiny am'le FEFI. Dia voilà. Ny olana ny anankiray manko zany dia ohatra ataontsika le vola azo ny FEFI le tantanany iny manko zany omen'ny sekoly avy eo, ohatra atao hoe le 2,000 zany no omenany isaky ny mpianatra. Dia ohatra misy école zany anankiray misy mpianatra 2,000 ao, dia ny dikan'izay zany 4 millions isan-taona zany ny vola omeny FEFI any école iny hampantianana ny sekoly. Inona nefa ny zava-misy? Raha ohatra sekoly ndrenivohitra na miala kely na ndrenivohitra, ny angovo ny électricité fotsiny
no efa mihoatra ny 1 million d'ariary isam-bolana ny laniny. Donc zany le 4 millions meny fefy iny zany tsy mahavelona mihitsy ny sekoly. Tonga na miteny manko le resaka hoe formation gratuit, le hoe gratuit ny inscription iny zany tena hoe tiako tena martelena iny zany fa tsy mety iny, voilà. Donc zany ny jirama fotsiny zany de fa lany ny ataontsika hoe ny 20% ny vola iny. Nefa tokony miandraikitra ny mandritra ny 12 volana, voilà. Zany hoe ny tokony atao zany de hoe miresaka ny ministère mila miresaka haingana amin'ny direction ny école sy ny any mila evitena koa zany le hoe miresaka tonga de hoe resaka amin'ny draine sy ny chef cisco satria reny poste politique reny. De raha vo poste politique de matahitra ny sezany zareo. Dikan'izay tsy tena hahalalana ny olana ifotony reny fa le directeur, le directeur ny école na chef d'établissement moa zany reny ny tena mahalala ny réalité n'io sekoly io, reny no hatiatinay lalana iny zao zavatra zao, voilà. Donc zany any nareo ny manontany fa tsy any amin'ny draine na any amin'ny cisco. Mety ho taitrako zao de hanomana poste vaovao ndray koa tady consultant externe expert tsy haiko bac plus c'est pas quoi hanao hidiny fotony, hanao étude sy ny namany. Tsy mila an'izany tsony, reo directeur ny école reo efa manana ny feedback ahafahana mandrindra hoe inona ny atao. Ohatra atao hoe avadika l'izy hoe foanana le droit par école miakatra any amin'ny ministère iny le 2,000 isaky ny mpianatra iny ohatra, de ampiakarina ny fitantanana ny fefy na ravana ny fefy fa tonga de mena ny école ny vola, de apetraka ny péréquation arakaraky ny mba hahaky ny action fa tsy hoe any andreny vohitra de milamina any ambany vohitra tsy milamina, voilà, amin'ny fampianarana mila hoe misy ny fampianarana sahaza zany ho an'ny zaza malagasy, ho an'ny mpampianatra, ho an'ny ray aman-dreniny mpianatra, voilà. De ny torohevitrako anankiray koa zany ho any ao ministère ao marina fa voatendry nareo toerana voatendry zany hoe mila manaraka ny politique générale de l'état sy ny namany fa tena anatin'ny cahier de charge nareo devoiranareo ny mamerin-doha raha misy baiko azonareo avy amin'ny olona sady tsy nianatra no tsy nahalala ny réalité ny fampianarana eto Madagasikara no tsy hainao koa ny ao anatin'ny sainy ao. Anjaranareo ministère no miteny hoe tsy mety ty satria zao fa aleo fa zao ny anaovana anazy tsy maninona afaka tsy mahadiso an'izany iny ny initiative mety hoe te andeha haingana maika androso Madagasikara fa ny réalité sur terrain tsy zay. Zany hoe le forme zany milay be fa ny fond poakaty. Donc zany mba mila équilibre ihany entre ny fond sy ny forme am'le izy, voilà. De ny gaga zany malina moa zany mijery misy nomination, misy poste vaovao micréena ao ministère ny fampianarana, ina le poste de hoe misy tale manokana misahana ny raha-pitsarana eo anivon'ny ministère ny fampianarana. Tale manokana zany hoe misy affaire juridique zany am'izao amin'ny fampianarana. Laha ara-pahamehana ve zany ny créer direction hinomena ny namana rehetrarehetra littéraire ao hanao nefa inona ny qualité juridique misy amin'ny enseignement. Raha misy tranga de mety hoe 2-3 isaky ny sekoly reny nefa ny akamaroany voafehin'ny talentssekoly voafehin'ny fikambanana mpampianatra miaraka amin'ny ray aman-dreniny mpianatra. Tsisy zavatra hoe dérive zany. Dinino hananganana direction hinomena ny namana volany zay fandaniam-bola zay ohatra amin'ny resaka fitsitsiana atsika. Vola fotsiny zany olo hanao mission aby zay mety hanao mission hitetiny sekoly rehetrarehetra zay de misy indemnité, misy logement, misy ny crédit, misy ny téléphone 4x4, jet privé ohatra lavidavitra sy ny toeto. Miaraka amin'ny protocole amorony olo ny réception satria tsy maintsy asiana ihany ny selfie. Donc zany ve ny lahara-pahamehana zany zavatra zany. Amiko tsy lahara-pahamehana zany, voilà. De ny le raha-pitsarana zany. Teo zao ny raha tsika nahita fa ny foana ny sport scolaire, tsisy sport scolaire tamin'ny tampianarana ty de nakaisa zany ny vola teti-bola taminy, voilà. Eny ohatrany hoe de resaka vola ihany moa izy satria ny zavatra rehetrarehetra hita ny fanapaha-kevitra momba ny hoan'io de resaka Saturne Tour de l'argent, vola ihany. Tsy haiko zany tena hoe finiavana tena hampandrosoana an'le fampianarana fa ohatrany hoe mitorina autour ny vola ihany zany le izy hoe vola avy any amin'ny sekoly miakatra any ministère, vola avy amin'ny ministère amenan'ny fefy
vola droit scolaire avy any amin'ny ray aman-dreny menany zany hoe mihodihodina toy ny vola zany izy fa tsara ihany zany mba miresaka fond matetika zay ny tena andrasana zany amin'ny ministère miresaka fond de hoe ahoana ny fomba ampiofanana ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny mpampianatra zany hoe ny FRAM zany ahoana ny fomba hanofanana ny mpampianatra ahoana ny fomba higerena ny recyclage ny retraite sy ny namany hanoloana ny efa antitra sy ny namany reny zany ny tokony ho débat amizao fa tsy nomination ny affaires juridiques gratuité teny any non ny olona ne ny kalitaony mila ampiakarina fa tsy tokony hoe mitorony autour ny vola foana le zavatra rehetrarehetra fa ampiakarina ny kalitao ahoana ny plan de formation omena ny mpampianatra omena ny taletsekoly omena ny FRAM ny intégration FRAM sy ny rehetrarehetra voilà mila jerena manokana zany ny resaka fanatanterahana an'ireny baiko miakatra avy any ambony ohatra atao hoe tamin'ny herintaona zao misy olona mbola tsy nahazo zany hoe mpampianatra zany hoe mpampianatra FRAM zany le olona dia lasa voantso nanao ataontsika hoe jury na mpiambina zany amin'le examen BPC ny zavatra efa gidragidra be herintaona teoriana nivoaka ny vola tsy tao anatin'ny lista n'le olona tsisy recours azo atao ininona mihitsy satria ny zavatra efa iainany ny olona nefa ny zanany navelany ny atrano nitady mpanampy izy hiambina ny zanany satria fitiavana ny fampianarana atoandro efa misakafo any amin'ny tsakipopy any amin'ny valomitsangana ny miala maraimbe de alina vao tonga ny trano betsaka zany ny olona reny zany tokony vahana reny zay le hoe fond problème de fond zany hoe resaka formation resaka recyclage ny resaka gestion ny décentralisé ny fampianarana fa tsy hoe nommer affaires juridiques créer direction affaires juridiques amin'ny ministère nga ny fitsarana moa rehefa tena tsy vitan'ny sekoly eny le izy afaka miorienté ministère de apetraka ho an'ny fitsarana ny manao an'le izy apetraka dénoncena amin'ny fitsarana de any mijuge an'le izy fa tsy hoe fa misy ny HCC fa misy ny tribunal de commerce misy tribunal administratif misy tribunal pénal fa misy koa ny haute cour de justice satria ny olona nangalatra amina miliara mbola mpitsara mendrika azy voafidy no afaka mitsara azy fa tsy le olona nangalatra akoho reny voilà donc zany ohatran'izay atao an'izay koa zany le stigmatisena ohatran'izay koa zany le fampianarana hoe misy voantso ny affaires juridiques any ananina ny zao zany ve tsy efa manahirana be le izy voilà zay zany no tiako tenenina indray de mirary soa afaka ovana iny mbola azonareo atao tsara mihitsy manana 6 semaines nareo alohan'ny rentrée mandamina an'le zavatra iny voilà averiko moa zany le izy zay ny ampiasana ny cerveau ampiasana an'le izy zay mahatonga hoe en 2 jours aho interpellation momba fampianarana satria tena mitose ny ain'ny firenena io satria reo ankizy reo no avy ny firenena raha pisy voilà mirary soa de aza misalasala zarao ny vidéo